Salama dole. Za zany dia miaradia amreo rehetra zay manoana Andramatoa Kristy Razanamasoa. Tena manoana amin'ny foko tanteraka ary amin'ny heriko rehetra sy zay rehetra mety azoko atao anoanana ny ady ataony amin'ny zao fotoana zao. Midera azy manokana zany amin'ny resaka amin'ny courage ananany ny fahamarinana ary ny sens de responsabilité hoe ninina zavatra nandalo nalazana fa teo izy tamin'ny 2009 tsisy fanazavana hoe satria izy tamin'ny RD satria zao tsisy an'izany fa androany izy mitapa-kevitra izy hoe tsy lasa tsony Iany Rajoelina mantra de mantra vahoaka ary hoay tsy fireneny ty tsy maintsy tokony mba ndray andraikitra nahoana zay zany ny fanaonako azy za nisy nanakinazy mafy tamin'ny roa taona sa telo taona lasa tena nanao attaque personnelle mihitsy hoe olona mpiandro la mpivavaka ve anao de zao no ataonao matomboly anao zao fa le olona zany le olombelona zany de tena misy fotoana izy mba misy fanahy. Misy fotoana ny olombelona hoe ninina zavatra niarahana sy natao de rehefa tsy tanty izy de mivoaka eo le fanahy sy le fahamarinana. Zay ny kahany. Zay tsy kahany retsy député RD sasany retsy zay manao tous les moyens tsy patroaka hoe hanavitra ny Iany Rajoelina. Nareo ve député zany solombava-bahoaka député ny vahoaka solonareo vava fa tsy ry Iany Rajoelina. Izy moa Augustin Andriamananoro, iry Rasomaromaka, Isadolo zareo tao BDB, i député ny Mahajanga iny, i Ramatoa Borovolo iny, iry Jocelyne atao daholo fa iry député rehetrarehetra reo, iry Tsiliva, tsy haiko iny mameno lalana fotsiny. De tsy misy fotoana mihitsy mba tonga saina hoe mijaly le vahoaka, ça ne va pas, ça ne marche pas. Tsy mba tonga saina mihitsy fa de le iaro le intérêt kely hoe ery Augustin viditanana France i manao bebe zavatra teny io fanirisoa de iny zany tsy maintsy arovana kotokekoto Iany Rajoelina ve no arovanareo fa tsy vahoaka 20 tapitrisa mijaly mitrombo vahoamana. Jereo ny dobony rano ny lalana manengany ny délestage manengany ny vidim-bary tsisy raha manjary amin'ny fitondrana Iany Rajoelina am'zao fa lisan'ireo député ireo. De tena tsisy atodo mihitsy. De le raha ty le Paul Berantour ty tena azavain'olona amin'ny Abidi fa tena tsy nianatra lalàna, tsy zavatra fantany amin'ny resaka lalàna, manona foatany ny torany Ramatoa olona présidente ny inona moa zany Assemblée nationale, torinana amin'ny inona moa zany ACC, tsy manaraka procédure, tsy zavatra fantany mihitsy. Paul Berantour reny ny député atsika. Olona no lalàna nefa na mamaky fotsiny izy de fantany zavatra tokony atao fa mbe tsy mamaky teny kory. Ka tsy lava resaka zany amin'ny resaka hoe légalité sy ny inona moa zany lafiny juridique satria samy nanazava daholo fa ny Hery-Soa nanazava complet mikasika ny illégal ny fitorinana ataony Paul Bera sy ny demande de déchéance ny Ramatoa Kristy Razanamasoa nazavy izy moa Hery-Soa ho an'izay tsy nahita de hoe inona ny tsy hoapety anazy, inona maridicule anazy, inona mavendrana be an'le action le zavatra ataony RD. Nazava koa i Keron député lalàna afaka mijery daholo amin'ny Real TV tamin'ny vaovao mary nanazava tsara izy ma-illégal an'io ary maridicule an'io. Nanazava koa nisy le raha anankiray tao amin'ny invité du journal samy nanazava daholo ny olona ary tena mampiseho fa tena bado be reto député ny RD manao ny zavatra io bado sady tsy manana sens de responsabilité, tsy manana inona moa zany fahendrena, tsy manana objectivité mihitsy fa de iaro ny Iany Rajoelina kotokekoty. Fa ny zavatra tsy tovizana fotsiny samy vonina dôlodôlodôlo anoana ny Ramatoa
Kristina Zalamasoa satria izy zao ny symbole le ina moa zany fitadiavana fanovana tanteraka. Be dia be ny tady fanovana, be dia be ny lahatra ty an-dalambe, ny firy any Rajoelina, potehana any Rajoelina, angadrana any Rajoelina, fa eto zany misy occasion anankiray indray ahafahana ina moa zany manohitra ny any Rajoelina hoe basy ny fitondrana any Rajoelina satria maty ny vahoaka, mijaly ny vahoaka. Ka misy zavatra tsy tovizana fotsiny. De manainga ny mitodika nareo amin'ny miara-manonja i Delila kely sy Anitra sy mafana fo. Taloha koa de anisany nanankeranareo, na anisany tena namely mafy, fa am'izao fotoan'izao adiombonana ty zavatra ty. Firenena iraisany ty zavatra ty kiondalana zao ahafahana mihina am'izany manova zavatra. Zavatra tsy tovizako aminareo Delila sy Anitra de zao. Nareo mitady fampiresahana, ho angataka ifampiresahana ny Rajoelina. Tsy tokony iry, inona moa zany tokony ifampiresahantsika amin'ny izy ny Rajoelina. Isiteny koa maly, frera siteny. Za zany tsy d'accord am'le hoe iresaka amin'ny Rajoelina ifandamina aminazy. Inona moa naty fandamina aminazy? Nangataka neny nareo candidat raika amby folo. Nangataka fiorana allo iresaka amin'ny ina moa zany latabatra boribory. Tsy nanaiky mihitsy any Rajoelina fa reny valy nanaovany any Rajoelina nareo reny. Ny filo la Primozena ny ravany ny zestiavany nanaovany arrogance ny any Rajoelina hoe tsisy masaka anatsilatsaka eto ary personne m'enlèvera la victoire. Ary rasy fa tsy lany premier tour. Zay ny tembavany any Rajoelina. De nareo ve nangataka ampilaminana. Ina moa zany amin'ny akanjo fotsy nareo ny andalana tsisy violence nangataka fampiresaka amin'ny any Rajoelina. De reny nanaovany anareo. Reny ny arrogance ny any Rajoelina. Miseho milay tena miseho hoe izy mafy be ka androany ve any Rajoelina latsaka katerena. De nareo ndray ve iresaka aminy. Zay mantsy na ny Ramatoa Kristina Zalamasoa ara de miteny hoe angataka ifampiresahana, angataka inona ny ifampiresahana reo aminy, izy efa tsy afaka ny resaka. De rehefa man'ny angalina izy am'izao fotoan'izao satria la France no tsy mila azy tsony. De zany vitsika zay vo indray le rehefa andeha iresaka, akose. Rehefa tsy lety resaka izy amin'ny fotoany reny, rehefa reny navalin'ny vahoaka, tokony tsy miresaka aminy tsony. Manano hambo, tokony anakambo, tsika gasy, tokony ino moa zany ametraka anazy amin'ny toerana. Olona tsy manana BPC ve, olona tsy zatra nataona amin'ny fianana ve, no manipuler Madagasikara gasy 20 tapitrisa. Ary zay mihitsy le izy hoe vitany any namadika tany amin'ny 2009 namitaka amin'ny vahoaka hoe alefana ny anaty vavabasy. Ripaka amin'ny vahoaka, maty daholo ny vahoaka tretra. Vitany any Rajoelina zay. Namadika tandrazana koa izy tamin'ny fakan'ny ina moa zany zoupirena vahiny. Eo am-pianarana izy magnataka zoupirena vahiny. Fa madia tandrazana zany mbola vitany koa zany. Vitany koa nanodina ny ina moa zany fifidianana tamin'ny 2018. Mbola vitany koa nanao forcing tamin'ny 2023. De itoetra amin'ny farany feza zavatra iny any Rajoelina. Olona tsy manana BPC, tsy manana ninina mihitsy iny ve ny afaka mitaka nareo rehetrretra. De nareo ndray zany zao no iladilady aminazy hoe andreo iresaka. Ndre fizary tsy niresaka. Izy ary nyseho milay. Fa zao misy pression internationale aloha. Tsisy volatsony ina moa fitorana any Rajoelina ahafahana mihodina. Fa miandrin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Tsisy volatsony de ireo ina moa zany vondro raisam-pirenena no manao ina moa zany pression aminazy am'izao fotoan'izao itadiavana concertation aminao pression. Ka rehefa tsisy fika izy fa tena izy zany paralysé izy am'izao fotoan'izao tsy tantsony zay apoka satria ny olona ny vondro raisam-pirenena de mitady ny démocratie. Hoe ny ina moa zany droit de l'homme tokony respectenao, tsy respecte ny Rajoelina ny liberté d'expression. Tsisy gasy mahazo miteny fa gadraina daholo tifirina. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté ina moa zany individuelle ataony lola raso maro. Arahana amin'ny prédateur setra tsisy zavatra respecté mihitsy. Ka ny enao rehefa tsisy zavatra respectenao ny droit de l'homme sy ny démocratie, miamitra ny démocratie, de reo le vondrona iresa-pirenena tokony anampy anao reo de mametraka anao anatin'ny liste noire. Au Madagasikara firenena dictature, dérive autoritaire. Soratanao zany hoe ahoana moa nanampianay an'le firenena. Aiza moa nisy firenena mandroso raha ohatra ka tsisy
ino moa zany demokrasia tsisy ny fafahany vaoaka fa getsainao ino moa zany dictature totale aiza ny firenena androso ka rehefa reo tompony vola reo no mitenenao hoe midiny reo bone am'izao fotoana zao fa ataovy zay fanarahana miresa sady d'ailleurs koa hitatsika tsara nina moa zany ny attitude any la France fa tena tsy mila an'le rotsony ka rehefa tena ina moa zany ozaboay any rajoely rehefa tena tsy afaka mikofoka tsony izy am'izao fotoana zao de mbola anao forcine ndray za anala ny raha matoky Kristina Zanamasoa io ho any amin'ny HCC de d'ailleurs moa zany mitodika amin'ny HCC koa hoe be de be ny efa niteny taminareo hoe anjara ino moa zany fotoana zao kiondalana ahafahanareo HCC mandray ny andrakitrareo sy manaja ny lalam-panorenana kiondalana occasion ahafahanareo manaja ny mampiseho nina moa zany ny volonténareo anaja ny lalam-panorenana zao satria efa tsy averiko eto ny tsy fanajanareo ny lalam-panorenana tamin'ny io coup d'état institutionnel io za décision raisinareo rehetrretra de tena natao any rajoela dolidolidolidolo tsy mieritreritra ny Madagasikara tsy mieritreritra ny rehetrarehetra potehanareo ny tanitandalana potehanareo rehetrarehetra fa zao be de be miteny hoe mangataka aminareo zao fa za ndray tsy angataka aminareo hoe ataovy zay ina moa zany anarahana lalàna amin'io zavatra io fa ina moa zany ataovy zay ataonareo satria toute façon nareo koa coincé koa nareo amin'ny HCC satria zao na nareo anaiky mibaiko ny andriamanitra nareo de hoe anala efa hita zao fa illégal ny fitorina ataon'ny IRD fa nazavain'olona zany ka vitanareo fa illégal vitanareo fa tsy miraraka lalàna tsy miraraka amin'ny constitution ka mbola ekenareo zavatra io de anareo zay tsy tokony angatahana koa reo ekeo na tsy ekeo fa anjaranareo ary ny sasany mangataka anareo ino zany andany io zavatra io raha ohatra ny manome anareo couloir issue de secours rehefa nareo fa coincé inareo zao be de be ny zavatra azonareo tamin'ny ino moa ny fandaninany any rajoely iny be de be ny zavatra azonareo to mba to nareo nandray décision amin'ny faveur ny dolidolidolidoly de androany anareo de hiala pa androany anareo de amen'olona couloir afahanareo mitsoka asio hatramy farany de ho an'ny sasany iretsy TGV sy tsy haiko mapara tsy haiko izy daholo fireneko tsy makimakareo de fotoana zao fa nareo de ohatra ny voalavo ihany rehefa rendrika ny sambo de tsy maintsy be de be no tsy maintsy hitsoka be de be nareo amin'ny RD sy ny TGV hitsoka nareo satria fantareo fa tsy tafatso any rajoelina ina moa zany coincé izy ozabois izy de anjaranareo no mitady lalina ahafahanareo mivoaka satria nareo nge teo nge ny azony raha mataholo nareo azony tsindrialako nareo de tsy afaka miala koa tsy maintsy voatehanareo tsy maintsy manao ny any rajoely raha tsy manao any rajoely nareo de roana ohatra ny ka ny BDP ny roana teo raha fa tsy manao anazy de nga député ve ina moa zany solom-bavabaoka ve de terena hoe tsy maintsy anohana le mpitondra nefa le mpitondra amin'io ny zanany any andafy migalabona otrinona nina moa zany ny akanjo ny kiraro sy ny zavatra ampiasainy zanaky any rajoela any andafy ahoana mivolany any rajoelina de tsy maintsy izy any ve nitoalanareo nefa vahoaka me minangaly firenena manangaly memotra sanandro fa satria hoe izy manambola de tsy maintsy anaiky fa zay zavatra nandalo hoe voantsindazana nareo tsy afaka miala-panareo tsy maintsy anampiazy de zao fotoana ahafahanareo mitsoka ohatra ny voalavo rehefa rendrika ny sambo fa io zavatra io fahitako azy mba to tsy fahitako azy fahitatsika rehetrrehetra azy mba to raha matoa Kristina Zanamasoa sanany ho an'iny misy ao ambadika ao misy zavatra tokisany ao ary enjana be zavatra fantatrareo zany fa de tena na ahoana ny issue ino moa zany HCC io nina décision oetiny HCC na izy manaiky mandray an'le fitorina da am'izay fotoana zay tsy manana crédibilité tsony izy tsy lalàna tsony Madagasikara tena baribary tanteraka ina moa zany ny fandraisany baikin'olo tokana raha ohatra izy manaiky an'io afa balaka izy
raha ohatra naiky an'io tsy naiky an'io izy de mbola mitoy ihany nina moa zany ny tolona amle fanovana fa le fampiresaka hoa zany ry delona kely sy rianitra sy teny aza miresaka amintsony mamanana ambo amizay tiao izy nangatahany resaka ny candidat iraky ambe folo nagataky resaka mandrajoela fa snobellery satria ry mafy be satria ry manana basy manana ny vola fa mbola misy mafy be ambony any rajoelo ny tompony any rajoelo ambony ao ka raha ohatra iany rajoela aveo menareo issue de secours ko hoe andeo iary asa ndray zay ngely izy ohatra fa voatery ny vondra asa-pe eny izy de hoe andeo ndray iary asa ndray koa de iny koa nareo andady oatra ny lika kely sa hoe say mitady intérêt daholo ndray hoe aloha nisy asina coalition iaraka amany rajoela tsy fotoana antsony fa i any rajoela zany efa vaty maty zany